Miarabantsika ny tokantrano andray miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo natratrarantsika izao maraina izao fa alohan'ny hitondrako ny fahitana dia hivavaka antsika. Andriamanitra rainay tsara indrindra any amin'ny avo indrindra ianao. Andriamanitra mampalala ny zava-miafina, mampalala izay rehetra tsy fantatray satria Andriamanitra ny fanahy ianao fa izay dia nofo ihany. Ko ambarao anay ny fahamarinana Tompo, alalanay ny marina ka ny marina nafaka anay ka tsy handevy ota Tompo. Ambarao amin'ny vahoaka anao ny fahamarinana, ny fahamasinana misaotra Tompo. Alleluia, amen. Ry havana araka ny tenin'Andriamanitra sy thème izay efa nazavaiko nomeko antsika eo dia hoe ny fahitana nasehon'ny Tompo tamiko ny amin'ny fitafiana mahamendrika ny maha Kristiana. Alleluia. Tamin'izay fotoana izay nisy fotoana ho nentin'ny fanahy masina tamin'ny fifadikanana 5 andro. Fifadikanana 5 andro dia tao anatin'izay no nahitako fahitana. Nahita fahitana zany aho tao anatin'izay vehivavy anankiray niseho teo anoloako. Ilay vehivavy. Tsika ry havana, raha tena manana firaisana amin'ny fanahy masina dia fantatsika ny fomba fitenin'i Jesosy amintsika. Tonga dia fantatsika hoe avy amin'ny Tompo zany fitenin'ny Tompo amiko. Za dia efa fantatro rehefa ny fanahy masina miresaka amiko, rehefa ny Tompo mampita hafatra amiko. Dia le fahitana zany vehivavy anankiray nijoro teo anoloako izy. Halleluja. Rehefa aorian'ilay fifadikanana tsy dia tadidiko eo na tao anatin'ilay zany fadihanana. Dia manao akanjo izy manao fonoloha izy dia ambony mifonona ny lohany dia akanjo mihidy hatramin'ny tratrany dia fitafiana dia zipo na roby hatrambany zany. Teo anoloako io vehivavy io, tsy niteny izy tsy zavatra niteneny fa teo anoloako. Ary ny tarehiny somary tarehina olona mainty. Amen. Dia niala le fahitana satria izaho tamin'izay ry havana dia mbola tao anatin'ny fitafiana Jezabel. Dia tamin'io koa zany nisy fanontaniana tato anatiko satria be dia be ny fijoroana vavolombelona efa nasehon'ny Tompo amiko dia nanontany ny Tompo aho dia nivaly ny meny ahy io vehivavy nitsangana teo anoloako eo. Halleluja. Mamaly antsika ny Tompo amin'izay rehetra anontaniantsika azy. Rehefa antsika zany te halala zavatra dia manontany ny Tompo dia miaino antsika mamaly antsika izy. Raha tena mifotsika tokoa mandohalika antsika dia manontany azy fa tena mamaly antsika Andriamanitra. Amen. Satria zanany zasenao tiany ampahafantarina ny marina satria maro ny zavatra tsy araka antsika, zavatra tsy fantatrika, tsy hoe hoaiko daholo izao rehetra izao. Fa raha tsy ny fanahy masina dia jamba ny masom-panahintsika, fa ny fanahy masina no manokatra mampalala antsika ny marina dia izay no manafaka antsika tsy hoany amin'ny fahaverezana. Amen. Vakiko ny tenin'Andriamanitra Korintianina 1 Korintiana 1:1-15 15 dia raisintsika amin'ny 10 ihany koa. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny vehivavy rehetra kosa raha mivavaka ka maminany ka tsy misaron-doha dia mahafa-boninahitra ny lohany satria toy ny voaharatra izy. Ny 10 izany no mahamety ny vehivavy isaron-doha noho ny amin'ny anjely. Amen. Ry havana, misy anjely eo akaikitsika izay eo anilantsika foana, izay mijery izay rehetra ataontsika. Ka raha antsika zany eo amin'ny fanatrehan'ny Tompo na antsika mitondra ny hafatrany na maminany
dia mila misaron-doha isika vehivavy. Zo zavatra zaraiko zao zany raha tsika mandeha ranofo be tsy ho azotsika mihitsy, tsy ho voaraitsika mihitsy, fa raha ny fanahy no mitarika atsika dia mora amintsika mandray azy. Amen. Dia izay zany ny fisaroman-doha ao anatintsika ny mivavaka na any am-piangonana na ao an-trano. Firifiritsika makany am-piangonana nefa tsy misaron-doha. Amen. Fanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra zany sy fiarovantsika ny tenantsika manoloana ny anjely eo anoloantsika rehefa tsika eo amin'ny fanatrehan'ny Tompo. Amen. Vakitsika ihany koa ny Timoty voalohany 2:2 ka hatramin'ny Timoty voalohany 2 azafady 5:5. Ary toy izany koa ny vehivavy ravaka amin'ny fitafiana mendrika, fitafiana mahamendrika mba amin'ny fahamaontinana sy ny fahononan-tena, fa tsy amin'ny volo mirandrana sy ny volamena na vatosoa na fitafiana sarobidy. Matetika dia mampisy discussion mihitsy ty tenin'Andriamanitra ity. Andriamanitra dia tia zavatra simple ary tiantsika zanany andeha amin'ny naturel, amin'izay nohariny atsika, tsy asiana tovatovana na miakanjo tsika zay. Halleluja. Na miakanjo tsika dia tsotra, na robe na zipo anaovantsika dia tsotra ny ilain'ny Tompo. Amen. Satria ny atsika ohatra andeha any am-piangonana hiditra amin'ny fivoriana hiderazy, fa raha tsika amin'ny fitafiana jerentsika fotsiny hoe fitafiana mihaja be, tsy afaka na mihetsiketsika tsika hideran'ny Tompo na amin'ny talon be eo ianao sahirana na ny andihy ho an'i Jesosy. Halleluja. Fa ny Tompo zany tena mila anao tonga anao ho any am-piangonana tena hoe hiditra amin'ny fanatrehana, afaka tena hoe na ianao ry par terre na amin'ny tany ianao midera azy, fanomezanao voninahitra azy. Misy gaga ianao raha manao an'izay, misy ny olona gaga anao raha mahita anao hoe matorotony amin'ny tany ianao sady midera ny Tompo. Nahoana tsika ny gaga? Fiderana an'Andriamanitra zany. Adorevantsika azy, jerentsika fotsiny lolona 420 miakoka ny lohany amin'ny tany. Tsika zay nohariny afaka mandihy tsika eran'ilay stady midera manome voninahitra an'Andriamanitra, fa amin'ny fitafiana mendrika, fa tsy amin'ny zipo na amin'ny pantalon. Izay zany tiany Tompo teneneto hoe toy izany koa ny vehivavy ravaka amin'ny fitafiana mahamendrika mba amin'ny fahomatonana maontina ny fitafianao sy ny fahononan-tena, fa tsy amin'ny volo mirandrana. Ny volo mirandrana ty moa dia mbola hisy taona koa zany hitondrantsika raha sitrapon'ny Tompo ny amin'ny volo mirandrana, satria ny volontsika dia noharin'Andriamanitra naturel, akan'izao naturel ohatra zao nataony naturel ny volontsika, tsy hanampiana, tsy tovanana, tsy amboamboarina sina modely. Amen. Dia sy ny volamena na vatosoa eo ilay firavaka na fitafiana sarobidy, reny firavaka reny. Efa nisy koa ngamba fotoana nijoroako vavolombelona tsy tadidiko, mety efa nizaraiko, ny amin'ny firavaka. Ny Tompo dia namboatra antsika tsotra, naturel, voajanahary. Ny zay rehetra namboariny amintsika dia tsara, tsy azontsika pina, tsy azontsika nalana. Amen. Dia voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany, na mbola tsy tonga Jesosy tonga dia mbola mivenatra antsika manambara ny hatsarany. Amen.